Paikadiny fitondram-panjakana ny fampiroboroboana sy fampandrosoana maharitra nisy ampamokarana eto Madagasikara. Tamin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana no nanomezana fampiofanana ireo tokantrano marefo ka ny ONG PPC Madagasikara no nanome izany fampiofanana izany. Ny 20 hatramin'ny 3 Desambra 2024 no natao izany tao amin'ny Efta Ambatobe. Tonga nitsidika izany ny Ministra ny Fambolena sy ny Fiompiana Arfid Ramirson. Fiofanana ho an'ny ponina avy eny amin'ny boriboritany fahaenina, fahatelo, fahaefatra. Ny teknika manara-penitra izay nomena azy eto dia ahafahana miampiakatra avy roa eny, avy telo eny ny taham-pamokarana rendement zany amin'ireo karazana vokatra izay atao ohatra ny hoe katsaka, mety ihany koa ny volianana na volovary azo ampiarina ny teknika mpovonjah io avokoa. Tsara manamarika fa toy an'izao fampiofanana izao dia fampiarana mivantana amina toerana izay amin'ny indrana monina an'ireto reto olona reto avy aty andrenivohitra moa izy ireo. Naharitra 5 andro ny fiofanana ary 20 mianadahy ireo nisitraka izany. Fiofanana ny ainga tamin'ny teknika fimivoja izay kolotsaina avy any Zimbabwe mifototra amin'ny teknika mpambolena ara-pinoana tsy mandany vola ary ara-potoana fa indrindra mikendry ny fikajiana ny tontolo iainana. Tanjony ONG PPC Madagasikara dia ny hoe hanafaka ny Madagasikara ao anatin'ny ziogan'ny fahantrana sy ny fiankinan-doha ary ny tsy fanjarian-tsakafo amin'ny alalan'ny fanapahanan'ity teknika izay hoe araka ny fomba n'Andriamanitra voalohany indrindra manana soatoavina ka ao anatin'izay zany dia ny teknika tena vozina ilay hoe mahavelona fianakaviana ray ao anatin'ny velaran-tany 624 mètres carrés raha manana ny velaran-tany io ny fianakaviana anankiray dia afaka efa manana sakafo mandritra ny herintaona. Ao anatin'izay ihany koa nefany dia misy an'ilay teknikan'ny agriculture de conservation izay hoe tsy miasa tany eo ihany koa mandrakotra ny tany ary ao anatin'izay ny fitantanana volenta dia raha manatanteraka an'ireo soatoavina sy ireo teknika ireo ary mampiatra tsara ilay fiofanana ilay olona ilay fianakaviana dia afaka hisitraka ny fahavitantena ara-tsakafo ary voary ny tontolo iainana. Tany mitotaly 2 metatra toradro ahafahana ireo tantsaha manorim-ponenana sy mivelona amin'ny sehampamokarana toy ny fambolena sy ny fiompiana no ajariana. Miampy ireo anampamokarana tsara kalitao sy efa voafantana. Tanjona ny anatsarana sy amerenana indray ny tontolo iainana ary entina anatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo sy anenana ny tahapatrana eto Madagasikara. Taloha ranam-bola izahay dia niasa tany nampiasa ny zavatra rehetra toy ny zezika chimique fa araka ity fiofanana ity kosa dia zavatra rehetra hita eny no ampiasaina. Izany hoe raha anao zezika izahay sy animbanimba ny tontolo iainana sy ny manodidina azy fa amin'ny alalan'ny taim-biby ohatra hoe tain'omby, tain-kisoa, tain'akoho ihany koa no ampiasainay anaovana zezika. Ny antony tena nahaliana tamin'ity fiofanana ity dia noho izy rentable kokoa, izany hoe ranam-bola izahay taloha kelikely kokoa ny vokatra miakatra fa amin'ity fiofanana ity dia betsaka ny vokatra miakatra, izany hoe avo telo eny na efatra araka ny fampiarana ilay teknika fofonjaly izy.